إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله على أصحابه الطيبين الطاهرين المؤمنين المحتسبين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فإن خير الزاد عند لقاء ربنا يوم القيامة هي التقوى فنيتا فين متفتافو wanilai avu tutu amanakizai ile naara nizotutulizao Allah subhanahu wa ta'ala sudanu fandia palema nga ar haswava ngati misfata pira nene huwa mnilai mahfatuki al-amin nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam فبمشيئة الله سبحانه وتعالى خطبتنا اليوم نبذة عن الكلام لماذا المرأة الإسلام لا يتنافس أو لا تتنافس مع غيرهن نخطبة سكنواني ربين الإسلام وزينة منيتا نفتونا فوي زي رسالة ساتيكا amni fantanina manawe famanina ni vehivavy pino islam tsy mba mifanina na amin'ireo vehivavy zay azo lazaina hoe mifinoana hafa na ara-piaramonina na amin'ny fandraisana andraikitra na koa amin'ny fahalalana amin'ny ankapobeny zany tokoa no fantanina zay ho azavaitsika mametra-pantanina ny maro fa maninona ny vehivavy pino islamo saika tsy hita sehatra saika tsy hita taratra ohatrany hoe tsy malagasy ohatrany hoe miafinafina any ambany ravikazo any na koa any an-dakozia any izy ireo tsy hita amin'ny fiarahamonimben'ny pino islamo tsy hita amin'ny fiarahamonimben'ny firenena izay iainantsika malagasy asika malagasy koa ireo zay mandray andraikitra ary samby eto Madagasikara no ivelomantsika iainantsika ary samby tsisy miala eto zany fa maninona omentsika sehatra ireo vehivavy hafa ho lasa mpitarika atsika ho lasa ministra ny akamaroan'ny sasany aza na koa azo lazaina hoe directeur maromaro de vehivavy tsy de hita taratra amin'izy ireny ny vehivavy pino islam raha mandeha any amin'ny hainao manjery atsika na hainao manjery mpanjakana io na hainao manjery privé de tsy hita taratra mihitsy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo vehivavy izay mpanaraka ny finoana l'islam nefa kosa mahagaga raha ohatra ka mandeha any amin'ny université tsika na ambondrona ohatra de maro be ny vehivavy pino islamo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony raha sendra mamonjy ireny thèse na ireny fivoahan'ny mpianatra ireny atsika tsy vitsy anisa ny vehivavy pino islamo zay mahavita fianarana ary mandray diplôme tahaky n'izy ireo mandray diplôme koa eny zay tokoa no contexte misy
tsapatsika sahady fa miravoravo tanana isika aizany lesoka fa maninona tsy hita fa maninona miafina fa maninona tsy mitsangana. Anisan'ny soatoavina izay matomatesany finoana al-Islam ny nametrahana ny vehivavy mpino islamo ho anisan'ireo olombelona manamboninahitra ary nomena haja atao anatin'ity finoana ity. Tsy latsa-danja amin'izany ireo fitaizana izay napetraka ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamin'ireo sahabiyat na ireo mpiaradia vehivavy izay miaina tamin'ny fahavelomany Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saika maro amin'izy ireo ny nanana andraikitra, nanana ny adidy tamin'ny fiarahamonina ary hita taratra zany tao anatin'ny fiqh al-Islam na ny fampianarana tagnatin'ny finoana al-Islam ary maro tamin'ireo vehivavy mpino Islam tamin'izany fotoana zany no nahazoana fahalalana maro izay nentina ny taizany vahoaka mpino Islam mandraka androany ity. Anisany voninahitra lehibe izay nomena ny vehivavy mpino Islam izay nomena lanja izy fa izy no reny, izy no sekolo voalohany hainy zanak'olombelona ao anatin'ny tokantrano anankiray. Izy no mampianatra ary izy no mitaiza ary izany dia adidy napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo vehivavy tsy akanavaka. Na dia hitatsika fa nametraka teny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sombina amin'ny adidy sy andraikitra lehibe makadiry izay nomeny finoana Islamo ny vehivavy tsy akanavaka. Teny Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. زي نسان الديد ليبه فننديد الله سبحانه وتعالى نميتك فامين دهن بيفافنا كريا نحبنون نزانا أو نتنطون روا قاتك حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Waniruulna izay tiahameno ny fahafenoany izany fampinonona izany. Sombiny amin'ny fitaizana izay nilazainy Allah subhanahu wa ta'ala izay hoan'ireo vehivavy satria ny fandraisana andraikitra ripino vehivavy raha mijery atsika dia manomboka ao anatin'ny tokantranonao. Raha ohatra ka fa niraisiny fiarahamonimbentsika amin'izao vaninandro iainantsika izao fa izany fitaizana zany ohatrany hoe zavatra efa lany daty rehefa mampinono ny vehivavy na koa mandray andraikitra amin'ny fampianarana ny zanana ao anatin'ny tokantrano dia nieritreretina ary hita fa natao ho lany daty, natao ho tsy fandrosoana, natao ho zavapoana, natao ho ambin-javatra nefa anisany voninahitra lehibe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ny vehivavy dia ny andraikitra raisiny manomboka ao anatin'ny tokantrano. Raha eritreretintsika tsika rehetrarehetra izay mihaino khutba izao samby manana ny tokantranontsika ary samby nisy reny niteraka atsika. Raha ohatra ka ratsy kolokolo, ratsy taiza, tsy voahanatra ny isambatatsika tany anatin'ny tokantrano izay misy atsika ka tsy nandray andraikitra ny renintsika dia rehefa mivoaka ivelan'ny lalana ato atsika, ivelan'ny tranontsika atsika dia lasa mpifahavalo, lasa mpangaro-paosy, mpangalatra, mpandrava, mpanimbolo, mpiatsara velatsy sy ny sisa sy ny sisa. Zay antony adidy lehibe ho an'ny vahoaka ny manana ny reny mandray andraikitra voalohany satria izy no sekoly voalohany fantany olombelona ao anatin'ny monde iainana amin'ity tany izay adidihany Allah subhanahu wa ta'ala ity. Ripino Islam vehivavy raisiny andraikitra ary mandraisa andraikitra anao fa adidy lehibe ho anao ny mitaiza sy mikolokolo ary koa mametraka ny rindran-damina ho an'ireo taranaka mandimbinao ao anatin'ny tokantranonao.
Anisan'ny valin'ny fanontaniana tsy hita tokoa tsika amin'ny sehatra maro. Eny tsy hitatsika miafina tsika fa maninona tsika miravoravo tanana, samby malagasy, samby nianatra ary samby miaina amin'ity Madagasikara izay iainantsika ity. Vao herinandro lasa angamba zay raha nanangana ny gouvernement ny ity fitondrana ity, tsy raiky tsy roa tsy telo ny vehivavy izay voatendro ho ministra misahana ny département angeza, ary anisan'ny ngeza tamin'izany dia ny ministeran'ny mponina izay vehivaviny nomena azy. Adidy be zany. Inona ny tsy ahavitatsika an'izany? Firy amintsika nianatra araka ny lazaiko teo hoe raha mandeha ambondronao zao tsika amin'ireo faculté maro samihafa, dia maro ny vehivavy pensilamo mianatra ary tsy latajanja amin'izany koa ny fahavitan'izy ireo fianarana. Nakaiza izy ireny nipirina niafina ambelantsika ho an'izy ty Madagasikara ity, ambelantsika ho an'ireo vehivavy zay tsy matahotra akory Allah, ambelantsika ho an'ireo vehivavy zay tsy mahalala akory iza ny nanahary azy ary inona ny devoirany eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ambelantsika amin'ireo vehivavy zay tsy mahalala akory ny haram wal halal. Tsia zay antony atsika ny khutbanoany dia amoazana ny ambopotsika vehivavy fa hoe mahavita tsika ary mahay atsika. Raha sombiny amin'ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala nanambara fa hoe khairul umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Zava-dehibe le zany. Vitsy amin'olombelona maneran-tany raha tsy mpino islamo no anisan'ny mpitaridalana amin'izany mba miraharaha sy mandinika ny hitarika olona amin'ny zavatra tsara sy zavatra mahafinaritra sy zavatra mendrika amin'ny maha-olombelona, ary miasa loha koa andro aman'alina amin'ny fandarana ny olombelona mba tsy hanao zavatra ratsy sy hanao zavatra mamoapady na koa ny zavatra hifamonoana sy hifandrataja eto amin'ity tany izay iadidiany Allah subhanahu wa ta'ala ity. Ary zay antony nampianarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antsika fa anisan'ny dingana telo lehibe ny endrika iseho atsika handraisatsika ndraikitra manomboka any amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy atsika eny na dia ny firenena izay iainantsika. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Afoizifoizitsika ny khutba satria mitaky fotoana lavabe ty sujet ty raha ohatra ka ho velobelarintsika. Niteny tokoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsy akanavaka na vehivavy na lehilahy na zaza na olobe na tanora na antitra fa rehefa nizaniza amintsika mahita ny zavatra diso, zavatra tsy mety, dia mandray andraikitra avy hatrany na amin'ny alalan'ny fihetsika tanana zay le hoe tanana miara mandray, tongotra miara mamindra, soroka miara milanja, ny rehetrarehetra izay hitatsika fa tokony handraisanao andraikitra amin'ity firenena ity. Raha ohatra ka tsy vitanao mivantana izay hozy izy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mba mitenena, mba mananara, mba mitarita, mba miezaka mampiely ny mety ary rarao ny ratsy. Mety maro amintsika mieritreritra hoe inona koa ny idirako amin'izany. Iny mety tsy hidiranao zany fa mety hidiran'ny taranaka mandimbinao, mety hidiran'ny mpiarabelona aminao, mety hidiran'ny rahavavinao, mety hidiran'ny mamanao, satria mety tsy anao no voakasika amin'ny vantana fa mety ireo no voakasika amin'ny vantana. Fa maninona anao mangina, fa maninona tsy miteny, maninona tsy mananatra, fa nga io tsy zanakao dia mangina anao, zanaka ny namanao io
ary mety zanaka ny ravavinao io. Rehefa tsy vitanao ny teny noho ny mety fahefana tsy apelatananao fa be calme any amin'ny fonao mangina mitepo maneho fihetsika avy ety ivelany maneho fa tsy maneky ary tsy mankatohany io zavatra io anao ary zay fihetsika fahanginana sy asehonao zay no mety taratra avy ety ivelany maneho hitany mpiarabelona kay tsy makasitraka n'ity zavatra ity olona ity. Rampiny Islamo ajaina raha miantefa amin'ny vehivavy ny resaka androany sombiny tantara anankiray zay olazaiko malakilaky. Rehefa nandeha hijra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nivoaka tao Makka ilefa ny Madina niaraka tamin'ny Abu Bakr radiyallahu anhu niafina tamin'ny lavabato anankiray ntsona hoe Ghar Hira izay namaivay ny fitadiavan'ireo miaramila Quraysh tamin'izany zay mahita ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy Abu Bakr dia hazo fanomezana ary hisakana azy amin'ny didy sy baiko zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy hamelona ny finoana l'Islam izay manompo ilay avy toa manakizay. Vehivavy anankiray zay zanaka ny Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nanetry tena amin'ny fofeno fitiavana fofeno fanantenana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy maintsy vitako izy no nanolo tena izay niezaka nanatitra sakafo antsokosoko tamin'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy Abu Bakr tamin'izany lavabato izany tsy natahotra izy ary amin'ny stratégie zay nieritreretiny amin'ny fahalalana zay noentiny no nahavitany nanatanteraka an'izany mandrapa nivoahany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy Abu Bakr tamin'izany lavaka zany nanohy ny dian'izy ireo adidy lehibe zany tsy mora tamin'izany fotoana zany fa aiza ary anao vehivavy mpino Islam tsy misy faneriterenanao amin'ity firenena tia afaka maneho ny mahampino Islam anao afaka mitsangana mandray andraikitra amin'ny adidy zay tokony hitsangananao ary tsy misy nanakananao ny hianatra amin'izay fahatongavana amin'ny farantampony indrindra ka afahanao makasehatra mba hitantananao koa ireo vehivavy mpino Islam izay mitovy aminao. Amariparanatsika ny khutba dia anisany voninahitra lehibe ho an'ny vehivavy mpino Islam no nametrahany Allah subhanahu wa ta'ala adidy izay miainga ao anatin'ny tokantranony ary tsy misy fahataperana izany eo amin'ny fiainany. Fa voalanjalanja kokoa ny fandraisan'ny vehivavy mpino Islam andraikitra izay balizy ao anatiny al-haram wal-halal izay tsy afahany mioape fitahaky ny sasany. Manana ny lalana velona na ny sharia isika izay mametraka tsara ny zo ny vehivavy sy ny adidy izay mety ianteherany amin'ny fiainany izay afahany manasoa ny fiarahamoniny eto amin'ny titany izay iainantsika ity. Ka noho izany alefa aminareo vehivavy ny baiko fa tsy tokony matory itsony ary mitsangana mianara manorena ary mandraisa didy mandraisa andraikitra fa izany no ilainy ty firenenantsika ity. Aza maneky ho vahiny lalandava isika atsika manko ndraindray rehefa eo anivy ny fiarahamonitsika dia miafinafina foana mahatsiaro tena ohatrany seul ndraindray ohatrany hoe bizara zany rehefa mitafy fitafy iny mpino Islam na koa hoe miteny amin'ny fiteny mpino Islam na koa mandray andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra manaraka ny lalana finoana Islam dia saika matahotra atsika na koa mitavozavoza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ta'ib min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wa ud'u Allah yastajib lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nashhadu an la ilaha illa Allah waliyyi salihin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Raha ny fandraisana andraikitra no resahina dia adidy lehibe ho an'ireo zay pitaiza, adidy lehibe ho an'ireo zay pitarika atao anatin'ny finoana Islam ny manokatra sehatra
ho an'ireo vehivavy mpino islamo. Marina tokoa fa ilainy ty firenena tia ny fandraisana andraikitra ho an'ireo vehivavy mpino islamo. Ary atsipy koa ny teny amin'ireo izay azo lazaina hoe tompona andraiky mpanjakana, indrindra fa amin'ity mazenga zay iainantsika ity, maromaro ihany ireo tompona andraiky mpanjakana izay mpino islamo. Moa ve mba fa nandondona varavaran'izy ireo ve ireo vehivavy diplômé mpino islamo? Moa ve efa nila fiaonana sy tolotanana tamin'izy ireo ve ny vahoaka vehivavy mpino islamo ka tsy voaray? Zay fanontaniana zay apetraka amin'ireo vehivavy mpino islamo manatona ary mitongava, ary koa ndeso ny faripahaizanao fa be deabe ny zavatra izay afaka ifampiresahana, maro ny zavatra izay azo ifanampina na amin'ny alalan'ny fiarahamonimbentsika na amin'ny alalan'ny adidy amandraikitra ara-panjakana, dia azo atao tsara ny mifanometanana, satria tonga tokoa ny fotoana izay tokony tsy atoritorianareo na koa hipetrapetrahanareo, na dia eo aza ny adidy any amin'ny tokantrano any, fa apetrao tsara ny taimigna ny any amin'ny tokantranonao, any apetrao tsara ny adidinao any, fa mbola misy foana ny fotoana izay afahanao manatanteraka ny adidy makadiry amin'ny firenena izay iainanao, satria aoka mba tsika mahalala ny halal wal haram, aoka tsika izay mahalala fa misy zany iqab na misy zany saza avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany any amin'ny akotrany, mba afahany vahoaka malagasy mba miaina na dia amin'ny sombiny kely aza ny fahamarinana sy ny filaminana amin'ny izao fotoana iresahantsika izao. Zay ngamba no azontsika ambara amin'ireny adidy lehibe famoazana ny androm-po ny vehivavy mpino islamo mba hitsangana amin'ny adidy zay tandrefy azy. Azadintsika fa Allah subhanahu wa ta'ala dia nandefa tsodrano amin'ny Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, bada'a bi nafsihi وثنى بالملائكة وثلث بكم أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم الصلاة.